dia nitereko izy dia vao mibaradaka hoe tsara zaka naniraka azy nangalatra tato. Pre vao midina ny androrona izy a dia reo vao tonga any izy avy hatrany dia tonga dia miatso anao a allo patron midina vehivavy le sipa voapirofo fa tsy marina tamin'ny fomba hoana satria rehefa avy nisaraka tamiko ry zareo a dia nanambady ary lasa niteraka indray. Manosy patron somba mahafantatra zavatra aho mba ahitantsika ny fanadiadiany. Tsy nahita nin'inona izy patron. Miverinao mbola any amin'ny tobo fitezana adala ka sa niverinao efa maty mihitsy. Finao no tsinjaina Unza mayeren fiainana Sumainty sedraina fa Mila mayere mila mitraky anao Unza mayere no tseina Tsy azo ialana fa Mila mijoro Mila miaritsy anao Unza mayeren fiainana Sumainty sedraina fa Ka mitsy any eleto zao no tena mampisavoritaka ny ato tao e. Ngamba le tsy mety mba endrikendrika fotsiny iny a. Ena tsy azoko mihitsy. Ina tsy azo alamo zany e. Tokony mivoaka le tsy mbary fa tsy sahaza azy any a. Zavatra tsy misy dikany ohatr' izany hoe namoana azy sady any ka raha tsinonako. Ka ataoana kosa le tsy nieritreritra hoe olona tsy nanao ninninina nefa dia atsany migadra any a. Raha tsy adala mampitandro ny filaminana kosa. Sady tsy mety koa zany e. Fa ahoana e? Dadatoa. Rehefa voapirofo hoe meloko izy a dia olon-dratsy izy izay. Ary raha mbola misy olon-kafa miodiody any ambadika any dia namany ihany koa zany. Fa za kosa angamo everiny lahy hoe tsy mba nandinika sy nieritreritra vao niteny an'izany. Fa dadatoa zany manana pirofo manamarina fa tsy meloko mbalo. Mazava ho azy manana pirofo mivaingana tsara mihitsy a. Dia inona izany pirofo mivaingana tsara zany ary? Fa zao koa lolo ty e, misy vaovao ratsy mbola tsy rehan'lahy. Vaovao ratsy mahakasika an'izao resaka izao ihany sa resaka hafa mihitsy? Nisy namono teny androrona ty Rabeny Jamaly a. Maninona? Dia maty ve? Zoranan'Andriamanitra aloha le tsy fa sendra n'izay olona tsara fanamba nahita azy dia mba netany tany amin'ny hôpitaly a. Dia manahoana zany izy zao any? Palahelo. Mbola dany le koma e. Ary izy zany mety mahafantatra ny olona namono azy a. Tsy voatery a. Tsy voatery. Raha ohatra fotsiny zao ohatra hoe nanao sarotava ozy le olona dia efa tsy fantany.
zay aloha dia marina e. Arono ality raha mpamon'olona moa zany mbalo dia ahoana no mbola nisy namony rapentsy parofo mazava anie zany fa tsy meloka izy e. Angamba aloha aleo atao hoe zay anga. Spécial. Mas tutup ko. Ndray mihitsy zao no tadiaviko. Misy zavatra ilainao ananga. Misy resaka tika atao amin'ry zaiky Resaky? momba mbalo. Mbalo? Raha iresaka momba ny fahakalanao mbalo dia tsy manam-potoana izany. Tsy manam-potoana sa tsy tehany fotsiny ary. Fa tsy hitanao nga hoe mbola manao zavatra be dia be? Na dia efa vao tsara aloha regny. Tsy azo. Efa eniny aloha fa voasa mbola tsy enindre. Aiza moa ny ahafantarako izay vaovao rehetrarehetra mandalo any. Izany ny hevitra hoe tena ndry tsy taraiky mihitsy amin'izay vaovao rehetra mitranga amin'izao e. Fa maninona raha tonga dia tsorina izay zavatra tianao tenena fa tsy izany ny ahodikodina be eo e. Nisy namony rabentsy. Dia maty. Tsy maty fa mbola any amin'ny hôpitaly any tsy mahatsiaro tena. Dia inona izany ny dira mbalo amin'izany? Mbalo ary nge efa migadra. Karazako raha mba tsy mahazo fa niteny fosiny dadatoa hoe tsy maintsy avoaka izy a fa mbola mandehandeha ny mpanao ratsy. Tena marina hoe izany zavatra teneninao izany? Inona ny tokony andaingako amin'izany e? Dia roviana hono izany ny avoakanareo? Tsy haiko a. Dia ahoana? Faly izany izao fa hivoaka ny olontiana sa hoe Ahoana mihitsy ny moa tsy ho faly zavatra mahafinaritra be izany. Fa ianao izany mbola kahala be ambalo foana na dia efa fantatra hoe tsy ho meloka izy. tsy haiko fa ny malasa saina fotsiny izao dia hoe tsy meloko izy. Nefa anie ny mpitandro ny filaminana nanana pirofo be dia be talohany nanagadrana azy. Dia ahoana ary ny anamarinanao an'izany hoe izy no namonatra benza raha izany? Asa mety misy namany hafa any. Tsy olon-dratsy izany iny naly a. Efa ela nahafantarako anazy. Aitoko moa nareo efa mpisima taloko efa normal raha tsy mahita zavatra tsara koatrany aminy e. So dia misy maheno hoe izany. Aloha nefa velako ndry ataovy aloha na raha fa sao dia be eo. Dia eritrereto tsara izay zavatra teneniko anao izay. Tsy olon-dratsy izany hoa iny. Hita eo ihany izany. Dia raha araka ny hevitra ao izany monsieur Ramanana dia inona daholo ny mety ho hevitra izany nofinao rehetrarehetra izany? Za aloha tsy dia manana fahaizana manokana mamantatra nofy e. Fa raha fahafantarako azy dia mila fanampiana avy amiko izy. Dia mety misy zavatra hafa mahazo azy koa. Izany ve? Nefa sarotra anie ny ifandraisana aminy. Tsisy afa-tsy izy mianaka ry ny afahana mifandray aminy sy afahana ahitana azy. Nefa misy fomba hafa azo atao ihany a. Ohatra hoe ahoana? Amin'ny fomba ankolaka.
Anarama iraka manokana? Zay indrindra. Raha izaho manokana manko ny fanerasera amin'izareo mivantana. Mety ho gaga izy. Indrindra hoe amatamatatra ny momba ambadiny. Zay koa aloha. Fa misy zavatra tiako fantatra efa ela zay koa se. Mahakasika n'inona zay Monsieur Ramanana? Mahakasika ny James. Raha ny mahakasika ny James indray aloha tsy dia misy zava-pantako e. Sady izy iny koa ohatry ny makahala anazy. Makahala anao? Ilany ady foana isaky ny hitany. Izy manko ohatry ny mahery-herisetra zay ihany. Vokatry ny herisetra anaovana tsara zaka azy zany se. Izy manko nitaiza azy hatramin'izay. Ka izay indrindrako, tsy fanomezantsiny. Fa tadidiny se ve ny tantara momba ny James hatramin'izay? Ay, le hoe ahihina ho zanakao. Tena zay mihitsy. Tiako fantatra mihitsy se ary nampiasa ny saiko foana. Kanefa ny sarotro zany Monsieur Ramanana. Nefa mety ho mora koa. Fa ahoana hozy ianao? Mila manao test ADN se zay mianaka. Ka ny akana singa anaovana an'izany ange mbola zavatra sarotra Monsieur Ramanana. Ka tsy voatery hiaka ny singam-bolony na hiaka ny rany, fa ndrora fotsiny dia efa mety. Dia izy ary moramora kokoa anao. Ny aka ny volony sa ny aka ny drorany. Vera fisotroany rano fotsiny ohatra dia efa mety. Zany hoe mila miara misotrosotro miaraka aminy zany. Tsy tiako fantany zany. Ie, sady izy miaraka manko ohatrany somary mifanandrina izay matetika. Zany Ie. James koa moa iny somary ohatrany tsy haiko na le izy madiditra bebe loha iny dia izay no mahatonga an'izany. Ary se ve hoa tsy natsikatra zavatra fahafa nataony ratsara zaka mihitsy hatramin'izay. Hoe hafahafa ahoana ozy izy Monsieur Ramanana? Tsy mino mihitsy ary se hoe tsy manana vady aman-janaka manokana ny velany any iny raha nitoetrana lalako azy hatramin'izay. Toa ohatrany tsy nahatsikaritra ninona aloha. Volana. Ahoana tsara amin'isay? Raha tsy diso aho moa nalesom-balo ohatrany mifakahazo tsara e. Tsy azo kokoa mifanontanianao. Mifandray tsara zany tiako lazainy. Ay ve! Ohatry ny fifandraisako aminazy sy rabainza ihany ny fifandraisako aminazy ka. Mety hoe le zareo samy efa niandrorona angambany. Zany. Fa ataonao inona nefa mbara? Ohatra miasa ho any saiko hoe mba tena manahoana ny toetran'izy iny. Ohatray. Ataonao inona koa ny toetrany? Mba tiako fantatra bebe kokoa e. Mahagaga anahy koa zany. Firy taona ny esany tato aminao tsisy tianao ho fantatra ny toetrany. Fa maninona noho ny rehefa nigadra izy izay vao hoe tianao ho fantatra ny toetrany? Ka inona nefa ny olana amin'izany e? Ka angamo izy rany dia tsy azoko fantarina ka. Tsy haiko aloha. Fa tsisy ninona fantatro momba anazy. Zany ny tena marina. Olo-tsotra aloha raha ny fahitako am-balo e. Dia mba lazao ary aho hoe tena mba olona tsara tokoa ve ny adaly e? Aiza mora miseno no ahafantarako an'izany. Tsy anjaran'ny pôlisy ve no mamaritra an'izany e? Ary tena mahay mamaly mihitsy ndry ity a. Nefa na tsy teny aza nendry dia efa fantatro ny ao an-tsendry ao e. Inona ny ao an-tsaiko? Tsy tia nameloko azy na ovinanao oviana. Fa tsy azoko nefa ny hoe inona daholo ny dikan'izany fanontaniana be da be anao zany. Aiza zay fanontaniana be dia be amin'izany e. Dia inona raha izany ozy izy ianao no tokony hidirako amin'ilay mombamomba ny toetram-balo? Zao ary. Misy porofo a fa tsy meloko-mbalo. Dia inona nefa izany porofonao zany e?
raso fahazavaiko aminao. Nisy namonitra bentsy. Ay ve, efa fantatro izany. Fa izany koa ve dia ampy anaovanao pirofo amoahana ambala. Ka mazava be ny zany volany. Matoa nisy namonitra bentsy dia mbola anindrorana azy zany le olon-dratsy namono azy. Fa ianao io zany mieritreritra hoe keniny any amin'ny fitsarana zany pirofonao zany. Inona nisy anao sena amin'izany? Efa antena fa ho raisiko an-tanana ny famoahana azy. Tena marina ve Ramose zany zavatra teneninao zany? Ary izay indray avy nahita an'ity falifaly. Fa vao mahafinaritra be zany kosa ve? Sady izay koa fa nilazany marina. Avy izao aloha hoe irahako kely ivoaka ndry androany. Ivoaka? Finona matetra ndry amin'izany. Ohatran'ny mahagaga ilay iziko. Hatramin'izay ianao tsy namelana nandeha mivoaka dia izao ianao indray maniraka na hoe hivoaka. Androaniko. Dia andeha ho aiza ary nefa n'izany? Anaty bariom-balo dia mba milasa amin'ny zava-misy. Any am-ponja ve? Fa iza indray misy azy tsy any. Ka zange Ramose tsy mahita lalany. Iza moa milaza andry hoe andeha irery ndry. Ka raha ho aterinao azy zany dia maninona raha tonga dia ianao mandeha makany dia ianao no miresaka an'izany any aminy any. Satroko dia satroko tokoa. Fa saingy vidia katsa vidia mboninahitra ataon'ny olona olona ny fijery miditra amin'ny fonja. Hitako. Nga koa ary voatery ahafantatranao daholo ny olona rehetrarehetra any am-pony zany. Zay no izy. Ianao no manaty bary any aloha androany. Sady Andry koa ve tsy mba te hifankahita aminy? Tsy azoko ny tiana ho tenenina. Aminareo le mpinamany. Ay ve. Sady za koa nge Ramose mba te hivoaka e. Zay angeo ay. Dana miomana ingana, dana. Ay, vetivety ary ay e. Sy mihitsy izao mba antianaiko hanampy hamaly an'ireo fanontaniana be dia be ireo. Asa raha mety afaka hiara samika ianao nahoana? Eny e, sarotsarotra iny aloha ny lalana tadiavoana zany na tsy izany ary fa ezahako. Tsapako mihitsy izany. Raha tsy izany mety izaho ihany dia efa navita anazy namaly an'ireo rehetrarehetra ireny e. Eny izany aloha eo ihany fa na izany na tsy izany ary mitovy ihany ny tanjona kendrentsika. Dia ny hamongotra ingara tsara zaka sy ny heriny. Fa manana olana aminy koa ngase? Tsy dia manana olana mivantana aminy ahy. Fa mahatsiaro fotsiny hoe tena malailo an'ireo mpiasa maro be ao aminy azy tratra ny tsindry azo lena. Tena mijaly. Fa nisy inona se? Zay tsy nirahako ny asa tamin'ny ara tsara zaka tsony. Satria ohatrany misy zavatra ohatrany tsy mazava zany atao. Dia isaka ny manao fanahy dia dina miafina dia tsy maintsy ohatrany fatany foana. Dia aleko mihitsy ny ala meloa tsy ho isiny loha. Fa nisy zavatra hafahafa-tsikahatra zany tao. Mahakasika ilay fanontanianao aloha zany tsisy ifandraisany amin'iny mihitsy ilay izy. Fa mahakasika ny tombon'androrona. Tombon'androrona? Ohatrany efa hitako tamin'ny gazety izay e. Ie, somary nalazalaza mihitsy izy io nandritra ny fotoana kely nialako tany fotsiny. Tena mahaliana azy izany tombon'androrona izany e. Fa tobo manao resaka inona moa izy io? Hitanao, tobo fitrandrahana vato ngara tsara zaka izy io. Ary tsy dia lavitra kely n'Antananarivo no misy azy. Dia inona izany zavatra nataony sehatany? Fa raha iombona atoko amin'ny ngara tsara zaka ny tena mariny. Fa saingy ny biraoako moa zany dia teto Antananarivo foana dia tsy dia niakatra matetika tany. Dia inona ilay olana? Ny olana dia izao.
tombo isan'andro ny fitarainana azoko avy any amin'ireo mpiasa any ambanivohitra an'ireo. Dina natondra tsara zaka tamin'izay? Ina moa natondra tsara zaka io fa lazay fa tsy miasa hono ireo mpiasa ireo dia tsy nomeny ny karamany. Zay nge le olany. Ohatray. Zany eo ihany fa tonga ao amiko foana ny vady aman-janak'ireo mpiasa dia mitaraina mafy eo izy ireo hoe hatramin'izay niasan'ny vady aman-jana ny tany androrona mbola tsy nandray karama hono izy ireo. Zany a? Dia inona natao misena ny loana zany zavatra zany? Tsisy azoko natao aloha mahakasika an'ilay izy. Fa ny tena olako dia izao. Nanontany an'ilay Ingarabainy za. Ingarabainy io tompona nirikitra voalohany any androrona any. Tanaka avana Ingara tsara zaka. Rehefa manontany azy dia lazay efa kamo miasa hono ireo mpiasa. Lozan'ireo mpiasa manaraka vehivavy fotsiny hono. Dia mba ahoana arsena nazavana sehan'izany tamin'ny vady aman-janaka zareo? Zany nga ny teny. Ny anona ataoko dia izao. Izay vola kely taty am-paosiko no nanombinako nomeko an'ireo vady aman-janaka ny mpiasa ireo dia mba hampandry ny sainy amin'izay. Fa zany eo ihany fa tiako ny tena olana mbola goavana be ny fanjavona an'ireo mpiasa. Nanjavona? Fa ahoana? Nisy tamin'ireo mpiasa tsy nentina naiky niasa intsony fa nandray ny ampahany tamin'ny karamany fotsiny dia lasa. Dia nanjavona niaraka tamin'ny vola be dia tsy fantatra hoe nakaiza na nakaiza. Tena mba raharaha marina se zany ka. Zany ve ozy ianao tsy efa zavatra hafahafa? Tena hafahafa mihitsy. Zay ve ianao vo andeha? Eny tompoko. Marina tsy matiny anao na ny olona vilo anao ty. Tatrany jereko hoe Holy, araizy rano mampangetaheta be ny any e. Andana aloha ka ho rano le olona. Engengengengengeng. Bajejejo e. Bajejejo. Velomany mandrakizay le jerarom-balo kely a. Tena mafy aloha le ngara tsara zaka amin'ny seuramanana. Tsisy tsy mahalala tratsy ataony ty olona rehetrarehetra ty. Nefa dia tsisy maharodana azy. Eny fa na dia izaho miresaka aminao zao aza. Fa ny marina se tsy mety maty noviana zany mihitsy. Tsy maintsy rodana vetivety koa ny herin'iny. Marina zany fa saingy efa ampy ve ny hery ahafahana manao an'izany. Raha araky ny fitantarany se teo a. Efa be dia be ny olona nitondra faisana taminy. Zany ve tsy eritreretitra ny se koa hoe be dia be koa zany olona fa mieritreritra ny androdana azy amin'izao. Zay koa aloha e. Fa saingy mila tambatra ny hery. Fa raha tsy zany a, herim-po verimaina ny antsika. Mino ary se fa kely sisa dia farana ny herin'ny ratsara zaka iny. Engany monsieur Ramanana. Fa monsieur Ndretsa, eny tompoko. tena mba mila ny fanampianse amin'ny
bailina sy momba amin'ny fiainan'ny James. Aiza matahotra ianao ny amin'izay monsieur Ramanana. Tena anao izay farahiriko amin'ny fanampinanao. Tena misaotra indrindra ry tena mankasitraka. Tanjona iraisana ihany angeny antsika e. Dia ny amingorana hatramin'ny fotony a, io zavatra tsy ataon'ny ara-tsara zaka io. Tena marina aloha izany, tena marina izany. Mino aho fa tena didy mavesatra sy ngeza be ataontsika ho amin'ny fiarahamonina sy firenena izao zavatra ataontsika sy ianao izao. Ary tena olon-kendro mihitsy angese izany. Gaza ihany e, ianao koa ny ao anatin'izany e. Aiza. Fa tena niezaka ange za monsieur Ramanana. Nanao izay faratratry ny heriko mihitsy hoe andotanana an'izany ara-tsara zaka izany. Fa saingy rehefa hitako hoe lalina ny rano, tena aleoko aloha miala fa ny aina koa tsy ananam-pify. Dia tsy manandretrehitra ny rosotrony izany se izao. Tsy dia hoe izany loatra monsieur Ramanana. Fa tena aleo mailo aloha satria izany ara-tsara zaka izany ange rehefa fantany hoe manelingelina amin'ny fiainana ianao na mahatsikaritra ny zavatra ratsy ataony a, tonga dia fafany avy hatrany. Mbola kely loatra ny hery ananako a, tena aleoko mailo aloha. Aleo tokoa aloha mailo raha ohatra izany e. Fa amin'ny fotoana ohatran'izao a, hoe tsika sy ianao manana tanjona iraisana ohatr'izao monsieur Ramanana. Tena angamba efa fotoanana izao da ho atambatra ny hery. Marina izany ry izay firesakina izay no tena herintsika. Lasa izay monsieur Ramanana. Zay. Tadidinao tsara ny lalana mody aty a? Tadidiko ka. Tandre maro so very any. Tsy very tsony kosa ramose. Ay, ndana ry. Dia ila zao mbalo. Fa tsy maintsy tafavoaka amin'io fitsarana io izy hoe. Dia inavo moa zany ramose zavatra tokony ho teneniko ambalo ankoatran'izay? Zay zavatra nyteneniko ianao ihany e. Fa rehefa tafahony izay afaka miresaka tsara. Eny tompoko. Dia aza mijanona ela be ohatra ny mampiasa saina. Eny e, misy fetrany koa moa ny fotoana azo hijanonana any. Ay marina moa misy an'izany e. Rehefa misy miteny hoe tapitra ny ora fa mangino, dia tsy afaka mijanona tsony ianao. Eny tompoko. Dia tonga dia mandehana taxi. Saotra betsaka ramose. Dia maingakaingany aingany jejejo. Tena mafy aloha le ara-tsara zaka monsieur Ramanana. Tsisy tsy mahalala tratsy ataony ty olona rehetrarehetra ity, nefa dia tsisy maharodana azy. Eny fa na dia za miresaka aminao izao aza. Fa ny marina ry tsy mety maty noviana izany mihitsy. Tsy maintsy rodana vetivety koa ny herin'iny. Marina izany fa saingy efa ampy ve ny hery ahafahana manao an'izany. Raha araka ny fitantarany se teo a, efa be dia be ny olona nitondra fahaisana taminy. Izany ve tsy eritreretitra ny se koa hoe be dia be koa izany olona fa mieritreritra ny androdana azy amin'izao. Zay koa aloha e, fa saingy mila atambatra ny hery, fa raha tsy izany a, herim-po verimaina ny antsika. Mino ary sefa efa kely sisa dia farana ny herin'ny ratsara zaka iny. Engany monsieur Ramanana. Fa monsieur Ndretsa, Eny tompoko. tena mba mila ny fanampianse amin'ny bailina sy momba amin'ny fiainan'ny James. Aiza matahotra ianao ny amin'izay monsieur Ramanana. Tena anao izay farahiriko amin'ny fanampinanao. Tena misaotra indrindra ry tena mankasitraka. Tanjona iraisana ihany angeny antsika e. Dia ny amingorana hatramin'ny fotony a, io zavatra tsy ataon'ny ara-tsara zaka io. Tena marina aloha izany, tena marina izany. Mino aho fa tena didy mavesatra sy ngeza be ataontsika ho amin'ny fiarahamonina sy firenena izao zavatra ataontsika sy ianao izao. Ary tena olon-kendro mihitsy angese izany. Gaza ihany e, ianao koa ny ao anatin'izany e. Aiza. Fa tena niezaka ange za monsieur Ramanana. Nanao izay faratratry ny heriko mihitsy hoe andotanana an'izany ara-tsara zaka izany. Fa saingy rehefa hitako hoe lalina ny rano, tena aleoko aloha miala fa ny aina koa tsy ananam-pify.
dia tsy manandretrehitra ny rosotrony zany se zao. Tsy dia hoe zany loatra miseramanana fa tena aleo mailo aloha satria zany ngiara-tsara zaka zany ange rehefa fatany hoe manelingelina amin'ny fiainana anao na mahatsikaritra ny zavatra ratsy ataony a tonga dia fafany avy hatrany. Mbola kely loatra ny hery ananako a tena aleoko mailo aloha. Aleo tokoa aloha mailo raha ohatra zany e. Fa amin'ny fotoana ohatran'izao a hoe tsika isanao manana tanjona iraisana ohatr'izao miseramanana tena angamba ny efa fotoanana izao da ho atambatra ny hery. Marina zany ny se izay firesakiana izay no tena herintsika. Lasa izay miseramanana zay. Misy vary? Ie, misy vary. Ohatriny aty mahazo? Izaho dia sampiny. Timbako bankely azafady. Tovy 5 000. Izy raha. Ina hihinana izao. Tena misaotra betsaka se. Tsy isaoranao zany miseramanana aty dia raha manana any any antsika io e. Sady aza misalasala mihitsy raha misy zavatra mety ilaina. Ay indray faiko ka misaotranao mialoha ihany na zany na tsy zany ary. Tena vonona mirehetrarehetra mihitsy amanko izao ny ampandroso ny raha ty aingany. Efa tena mandinika izay zavatra mety ataontsika mihitsy io fa na izany na tsy zany ary ny hevitranao mba ilaiko ihany koa anatin'ilay izy. Tena efa mitady lalana mihitsy io se. Sady zao vao fantatro ny situation momba ny tsara zaka sy ny fianakaviana. Fa ny olako kely fotsiny zao a le asa nampanaovinao aho voalohany iny. Misy olana ve? Ka mety tsy ho vitako ara-dalàna le izy. Tsy olana zany se. Misy olona afaka manampy an'iseny amin'ny orinasa any. Ay, misaotranao ny amin'izay ary aloha. Sady ny tena marina nge ty asa faharoa ny tena tadiavako sy ny lako an'iseny. Aitiko marina moa. Mba tsy ampiahiahan'ny olona dia miasa ambadika ty asa ty se. Manahy amantsy hoe tsy anara-maso ny sera tsara zaka. Sady fantany sy hoe mahalala ny momba ny fiainana. Tena tiako izany fomba fiasanao zany miseramanana. Mety amiko izay. Zany kosa mahatonga nanao asa hafa tena tsisy ifandraisana amin'ny asako teo aloha mihitsy. Sady mba ilana amin'ny curiosité. Tena olona mailo koa aloha ianao ty. Efa voatra dia tsy te hiverina amin'izany intsony. Dia mailo tena malina mihitsy rehefa misy zavatra ataoko. Mety zany ka. Balo misy mamangy. Balo. 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 Misy ne.
misy mamango ono nareoko tsy zaly itsy zany olo tia vo eo izy ny antsoalahy balao fa izy nefa hoany iza na matarako azy ndaralesy jereo sao de mba anjery tonga anavitra volana manao ambaly fahoana nafahanao nakaty ianao koa zany niara-apako ve tsy valianao kory dia tonga dia fantaniana ny asesisesika eo aminahy azafady ary zao mbola hitanao salama tsara zao mba manahoana ny fiainanao aty tena mafy ry volana mafy e zany ve fa hoana marina aloha nafahanao nandeha nakaty ho ahy e raha tsara zaka ny naniraka nanakatiako raha tsara zaka ie fa inona ihany ary mbola tadiavin'le rangahy iny aty amiko tsisy ilaivanao anazy zany na vavao tsara arany inona zay mba vaovao tsara mba ho antenaiko raha mbola misy raha tsara zaka zany ry volana tsy isy zany dia raha hoe hanafaka anao atony izy anafaka nahoana koa e olon-dratsy raha tsara zaka ary mbalo fantatra izany dia ianao koa tsy olomeloko izany fa tsy ny hafahanato ary ve ny tena zava-dehibe tsy izay ny tanjona ka izy ihany angeny napiditra natato e sao dia tsy fantatra ao ary zany fantatro izany e fa ato anatin'ity ianao tsy afaka ny anao nininona fa nefa ianao raha tafavoaka nge dia mba manana tongotra hitsipaka sy tanana andrangotra e mampieritreritra zany zavatra miseho zany ry volana ka tena marina tsy fantatra marina angamoa vaovao hoe raha baizange ono ka nisy namono dia vo mafy e inona ny idirako amin'izany dia izay manam-pirofo fa tsy ianao ilay olon-dratsiko ianao raha migadra aty dia ahoana ny fomba hamononao raha ohatra ka hoe ianao koa ny eritreretiny zay marina angeo ahy izy ihany na nadoboka nataty zany dia milaza fa nanana pirofo izy fa za le meloko dia zao indray aty no avoaka dia manana pirofo indray koa zany izy amoaka anahy ka tsy haiko rerim-balo mba efa ineritreretinao ve hoe mety ho inona ny ao ambadika izany rehetrarehetra zany tsy azoko ny tianao tenenina malasa saina be zany ry volana za teneniko anao fa raha misy ny olona tena tsy atokisako amin'ny zavatra rehetrarehetra dia misera tsara zaka amin'izao fotoana izao tena mbo marina anie zany aza miraran'izany ry-mbalo fa zay atafavoahanaty fotsiny izao hieritrretina aloha mbola mila dinihana lalina zany tena marina zay ihany zany ny antondianao aty ka sady anatitra n'ity sakafonao ty ianao ve nikarakarandreta nalaindra tsara zaka tao amin'ny hotely tsy mihinana nyity raha vavany amin'ndra tsara zaka tsy matoky an'iny aho tena marina zany volana ka hitanao tamin'izaho andeha haka ty dia misy olona nandona teny an-dalana dia very daholo hoe sakafo ny aka hoentiko anao dia ty ary vao vidiko tao velany tao tsy idirandra tsara zaka iny zany tena ianao ny vidy an'iny tsisy idirano aty fa ianao ve tsy matoky anahy e raha zay indray dia tsy maninona ka hoany dia masotoa merci monsieur Ramanana fanga marary indray ianao zany tena ohatrany natetitetim-piavo misy andraso aloha ary angalako rano ianao ty ary alosotro sotra betsaka ry dia isaky ny marary zany anao dia tsy maintsy mihinana ny fanafody iny foana manala mianan-taina fotsiny io fa tsy fanafody manasitrany zany nefa ianao isaky ny voametsika kely la retina dia mihinana an'ilay fanafody foana ianao
ka tena efa tsy zaka intsony se le manentaina. Fa nga moa izy tsy misy traitement ataonao aminazy ka. Tena efa nanao traitement mihitsy se fa tara loatra ny dokotera ny fatomboan'ilay izy dia tsisy hevitra intsony. Zany? Dia inona nataonao aminazy? Araka ny voalazan'ny dokotera zay dia tsisy hevitra fa tsy ny fandidiana dia asorona le rein ao dia soloina ray vaovao. Fa soloina ahoana monsieur Ramanana? Didiana se dia alana le rein maty ao dia soloina rein hafa vaovao mihitsy. Soloina rain'olombelona hafa mihitsy zany ao. Izay indrindra. Fa nga moa any amin'ny hôpitaly misy mivarotra rein. Tsy dia misy tokoa se fa ny marary matetika no mitady olona afaka hanome rein ho azy. Ka raha fahalalako an'izy io anie dia tsy vita eto an-toerana io fa tsy maintsy any ivelany e. Izay indrindra tsy maintsy makany ivelany manao an'io. Dia ahoana ny ataonao amin'izany? Ny alalan'ny Belle sy James aloha zao se ny mamaiky aminy zao. Fa ny fitsaboana mandeha mian-dalana iny ihany. Eny izany io ihany fa tsy azo anaovana andraso io aretinao io fa raha sanatrika grave eo io a. Enjana be. Tena marina zany se. Saingy le olona hanome rein nge mbola tsy hita akory. Sarotra dia sarotra mitady an'ilay olona satria tsy izay olona rehetrarehetra zao akory dia afaka hanome rein daholo fa mila condition tsara mihitsy le izy. Tena sarotra marina zany monsieur Ramanana fa dia mirary soso fahasalamana ho anao aloha. Saotra betsaka se. Dia ahoana? Ilany lesy nitady tao? Ie. Zany ako gaga milaty mihitsy e. Inona no tokony hagagalamo zany e? Zange ho aty ty tsisy fianakaviana, tsisy mahafantatra mihitsy. Monko tsy tokony hisy hamangy zany e. Diza fotsy zany mamangely atao raha izany. Olona tsy nieritreretiko mihitsy ny tia. Iza ty? Sy fanahy? Ngamba. Fa angamba hoana indray ary. Nga tsy mahay any mijery anazy tao. Akiziko taloha sy leza ny tena marina. Zay ny teneko an'lahy. Mety hoe anjery tonga navitra alazana. Ina zany moa tonga lavaribariana ohatry zao. Ny olona lesy mba faly misy mamangy. Tsy haiko lesy na tokony ho faly na tokony ho kivy. Ho avoakatony reo ny aho. Zany ary ve lesy ny tena tokony hafaly. Ny olona lesy maniry feritaona ivoakato ialahy mba misy mamoaka indray dia zao mahazo olona. Na dia le olona napiditra ny nandetika ny tato ihany ary no hoe hamoaka ny landray. Fa hoana ty? Zaniko. Faly angely ty volana ny teny taminahy teo hoe ho avoaka ny monsieur Ratsarazaka indray ho ny hafa hoe tsy meloka e. Ndaso aloha. Volana Ratsarazaka ho izy alahy teo? Maninona? Ohatry ny fantatro angely ty zany olona resan'alina zany e. Iza? Le volanako. Marana ny ty tamboanja. Be dia be ny hoe manana anarana volana zany. Le hoe Ratsarazaka mihitsy tsy vaovao misofiko intsony. Fa zao aloha, sao dia fantatro lahy aloha James. Mahafantatra James a? Zanaka monsieur Ratsarazaka? Olona ray ihany ity zany. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no teny
namtraky anao